manoloana ireo vaovao sy fitarainana ary pirofo eto am-pelatananay ankehitriny dia manao izao fanambarana izao a izahay. Misy ny fikasana ary efa tanterahana ankehitriny any amin'ireo farim-piadidina maro manerana ny osy ny fanaovana osoka, hanovana sy hamadihana ny voka-pifidianana. Efa nanome toky sy ny mpifidy izahay fa tsy anaiky lembenana ary hiara tamin'ny farany ny safidy-bahoaka. Efa nanome toky ny mpifidy izahay fa tsy anaiky lembenana ary hiara tamin'ny farany hoe aminareo ny safidy-bahoaka. Izany a milaza izahay fa tsy azo ekena ny fandrobana ny safidy-bahoaka sy ny barofo ho famitehana ny demokrasia eto Madagasikara. Noho izany, voalohany, mitona ny rehetra tsy ankanavaka, indrindra ny kandida sy ny mpanohana azy ho mailo ka anoy sy hanamafy ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana eny amin'ny ratsamangaiky ny CENI sy ny SRMV eny amin'ny distrikta. Faharoa, miantso ny kandida rehetra sy ny mpanohana azy hangataka avy hatrany ny fampitahana ny PV eny amin'ny CENI sy ny SRMV eny amin'ny distrikta raha vao vatany vao mahita fa tsy mitovy ny vokatra eo am-pelatanana sy ny avoakany SRMV. Fahatelo, miantso fiaraha-miasa amin'ireo firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana mba hifanometanana ho amin'ny fisakanana izay mifamadihana safidy-bahoaka dia davin'izy ireo atao. Miantso ny CENI foibe izay anome baiko ny CENI sy ny SRMV eny amin'ny distrikta hanana fomba fiasa marina sy mangarahara amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ny fanatanterahana ny voalaza ny 9/20 sy ny 9/5/20 ary ny 9/2/20 ao amin'ny lalàna fehizoro mifeny fifidianana dia takinay ny anomezany SRMV ny kopy voka-pifidianana ho an'ireo solotenan'ny kandida sy ny fahafahan'ireo kandida hanao ny fampitahana ny voka-pifidianana eny an-toerana alohan'ny anaterana ny vokatra aty Antananarivo.